Tiatsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roatsika sandrivaky siasantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatra isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina, olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra isika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahana amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fagniry. Oy ny foko taminao, mitady ny endrikao aho, ny endrikao ry tompo no tadiaviko, aza feninay ny salovantavanao. Salamo fahenina amby roapolo. Amin'ny fofeny fitiavagna no iarabanantsika rehetra izay magnaraka tsy tapaka ity onjam-peon'ny radio Fagniry mamitsika ity, izay onjam-peo mitady mandrakariva ny ampanjaka ny fanjakan'Andriamanitra eto amin'ity diosèse mamitsika ity. Isoranay ianao izay mankamamy sy mankafy ny fampianarana sy toritenin'ny Monseigneur Archevêque eto amin'ity onjam-peon'ny radio Fagniry ity. Toloranay fiarabagna manokana atsika eove jiaby tratran'izao alahady faharoa amin'ny karemy amin'ny taona be izao. Koa amin'izao alahady faharoa amin'ny karemy izao dia omena eglizy loha hevitra isika ny hoe omeo izay angatan'Andriamanitra. Nde ho renesitsika ireo vaky teny masina rosin'ny eglizy amintsika izay arahana fampianarana sy toriteny avy amin'ny Monseigneur Archevêque ray aman-drenitsika. Boky Genèse. Tamin'izany andro zany Andriamanitra nizaha toetra ny Abrahama ka nanao taminy hoe: ry Abrahamo, ary hoy izy, inty aho. De hoy Andriamanitra: ento ny zanakao ilay lahitokanao, ilay tianao de Isahaka, ka mankanesa any amin'ny tany Moria, ary efa mbiany, atero izy ho sorona dorana eo ambonin'ny anankiray amin'ny tendrombohitra atoroko anao. Non tonga teo amin'ny fitoerana natorin'Andriamanitra azy izy, dia naoriny Abrahama teo ny hotely. Dia nanintsitra ny tanany i Abrahama ka nandray ny antsy hamonoana ny zanany. Tam'izay, ny antso tany an-danitra ny anjelin'ny tompo nanao hoe: ry Abrahamo, hoy ny navaliny, inty aho. De hoy ny anjely: aza manainga ny tananao hamely ny zaza, ary aza maninina azy akory, fa efa hitako izao fa matahotra an'Andriamanitra ianao, sady tsy nanda ianao fa nahafoy ny zanakao ilay lahitokanao ho ahy. Ary nanompo maso i Abrahama ka nahita ondry lahy anankiray teo ivohony, voasaringotry ny kirihitrala tamin'ny tandrony. Dia lasa i Abrahama naka ilay ondry lahy, ka io no nateriny ho sorona dorana ho solony zanany.
Ary ny anjelin'ny tompo ny antso any Abrahama fanindroany tany an-danitra ka nanao hoe efa nianiana tamin'ny tenako aho hoy ny tompo no ianao nanao izany sy tsy nanda fa nahafoy ny zanakao ilay latokanao ho ahy dia hanisy soanao aho hahamaro ny taranakao tahaka ny kintana eny an-danitra sy ny fasika eny amoron-dranomasina ary ny taranakao hahazo ny vavahady ny fahavalony amin'ny taranakao no hanasoavana ny firenena amboniny tany satria nanaiky ny teniko ianao izany ary ny tenin'ny tompo isorana ny Andriamanitra. Soratike, Andriamanitra, Eistuatike, Mirani Christi, Nikalisi Soratike, Andriamanitra, Nuiasatike, Ainamini. Nikalisi Soratike, Andriamanitra, Eistuatike, Mirani Christi, Nikalisi Soratike, Andriamanitra, Nuiasatike, Ainamini. Natokana ny sinanezikash, nirazazao e farafahorin, antaizao mankavakiwe, fanangiafokoa ny olombelona. Inna navakyo ny tompo marum sunataoni Rekum kalis pamunjena Azukunena rantumpu ciliga Ikalisi Soratike Andriamanitra Eistuatike Mirani Christi Ikalisi Soratike Andriamanitra Nuiasatike Ainamini. Ifakuni voatzenu lazek, ifakana tean firenet, sisakantum tukuane. Iwe afat seminua asi. Inupa satia panukuna au. Satia panukuma tukena au. Sanaka panukuvavina au. Indo nikaja kesulina au. Ikalisi Soratike, Andriamanitra, Eistuatike, Mirani Christi. Ikalisi Soratike, Andriamanitra, Nuiasatike, Ainamini. Suruh kisarana, Yesukan fukunya narana, Ifaikan voit de kamina au, Ifaikan atean firene dena, Ifaikan jangan janna au, Jerusalem matanana au, Yere sotan raisi ikyapa. Sanan netutian silika Ikalisi Soratike Andriamanitra Eistuatike Mirani Christi Ikalisi Soratike Andriamanitra Nuiasatike Ainamini. Ikalisi Soratike Andriamanitra Eistuatike Mirani Christi Ikalisi Soratike Andriamanitra Nuiasatike Ainamini. Vakteny masigny faharoa taratasy ny masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Roma nalaigna ao amin'ny toko 9. Ry kristianina havana raha Andriamanitra no mombantsika
iza no atohitra antsika izy tsy nandalany tena zanany fa nahafoy azy ho antsika rehetra ka ahoana no tsy hanomezana antsika ny zavatra rehetra koa miaraka aminy iza no iampanga izay voafidin'Andriamanitra Andriamanitra no manamariny azy ka azovy no anameloka moa i Kristy va ilay efa maty fa nitsangako velogno sy mipetraka eo ankavan'Andriamanitra ary mifona ho antsika izany ary ny tenin'ny Tompo isaorana ny Andriamanitra Tsika mianakavy ny Tompo ho tanteraka tokoa ne izany evanjely masigny nosoratan'ny Masinday Marka voninahitra ny ho anao ry Tompo nalaigny tamin'ny toko 7 tamin'ny zegny andra zegny nalainy Jesosy i Pierre sy Jakoba ary Joany ka nientiny tokagna tagny an-tampony tendrombohitra avo araiky dia niova tare teo agnatrehany izy tonga nanjelanjelatra sady fotsy ohatra ny oram-panala ny fitafiany ka tsy misy mpanasa lamba madio lamba karaha zegny ety an-tany ary niseho tamin'izy ireo i Elia sy Moizy sady nikoragna tamin'i Jesosy dia nivolagna Pierre ka nagnano tamin'i Jesosy hoe Rabio mafinahitry ny toetra ty ka agnano le telo zay ny araiky ho anao ny araiky ho an'i Moizy ary ny araiky ho an'i Elia fô tsy hainy izay nivolagniny satria araiky tahotra loatra izy ireo tamin'izay dia nisy rahogno nanarogno azy ary nisy feo avy tao amin'ny rahogno io nagnano hoe ity no zanako malalako indrindra eno izy niaraka tamin'izay dia nijerijery magnodidiny izy ireo kanefa tsy nahita olo eky fô Jesosy irery sisa teo aminy nony nijotso avy tagny an-tendrombohitry izy ireo dia norarany tsy laza amin'ny ologno ny zavatra voahitany mandra pitsangany zanak'ologno ho velogno dia notanany tao ampony izegny zavatra zegny sady nifampakasaigny izy ny amin'izay hevitra zegny hoe mitsanganko velogno izany ary ny tenin'ny Tompo derany eo anao ry Kristy ry kristianina hava malala amin'izao alahady faharoany karemy zao raha nambarany tenin'Andriamanitra tamin'ny alahady faharoa fa tsy maintsy miatrika ady sy dia isika miroso amin'izay paka ka hitondratsika amin'ny départ vaovao izay dia tiany eglizy ary ho sapasika sahady raha ny evanjely androany no izerena sy hodiniana ho sapasika fa raha miara mitoetra amin'ny Jesosy sika ary toerany Jesosy amin'ny fiainatsika dia asehony amintsika amin'ny alalan'ireo vaky-teny fa indrindra ny evanjely araka volazasika teo fa misy vokatra ny tokoa ny fiainatsika miova ho sara isika ary zay ilay départ vaovao ery isika
ary depart vaovao mitondra amin'ny fiainana mamirapiratra, izany hoe ambaran'ilay fanantenana tiany Papa ananasika ny finoana no ahafahasika mifikitra amin'ny Jesoa, lay fanantenana ranovelona hoy ny Papa. Io ihany koa ilay lazain'ny masinday Paoly mikasika ny finoany Abrahama, nino izy fananantena na dia tsy misy tokony anantenana azy, ka tonga raha ny firenena maro araka ny voalaza taminy hoe ho tahaka izany ny taranaka ao Romanina 4:4. Maro tokoa manko ny amin'izao ny tena kivy, satria mafy ny fiainana etresika. Anenefitra tokoa zao fiainasika zao, sy ahitana mangirana misy, ka izay indrindra fantatra ny Eglizy ary fantatra Andriamanitra, fantatra ny Jesoa raha ny fiainasika manontolo, ka izay indrindra no asongadiny zao alahady faharoa amin'ny karemy zao, na dia eo aza ny zavatra maro zay tena mavesatra tokoa eo amin'ny fiainasika, dia mamiratra lalandava ny fanantenana i Kristy lay ranovelona. Ry kristianina havana, ko fantatsika fa nilahatra nandaharan'Andriamanitra sika hatramin'ny voalohany dia ny hahasoa ny asara sika, ny vocation sika dia sy vocation na fizaliana fa vocation fiadanana sy ny asambarana. Ka ireo mpianatra nofidin'i Jesoa niaraka tamin'ny tany an-drenivohitra, i Piera, i Jakoba, Zoany, izay nanehon'ny voninainy, dia tandindon'izay famindrapon'Andriamanitra ansika izay lahatra Andriamanitra ansika zay, satria tia no sapasika fa na dia eo aza ny zavatra maro mety mavesatra, na dia eo aza ny fizaliana, ary dia fantatra ny Jesoa fa tsy maintsy izaly izy, dia napetra ny mialoha tamin'ireo mpianatra fa ny soa sy ny tsara ary ny fiadanana ny anjara-piainasika, io ny fiainasika, ka oka atoky isika fa na dia mafy aza ny ady atrena, na dia mila hokivy aza sika amin'ny dia aleha miaraka amin'ny Kristy, araka ny lazaisika matetika raha mitoetra ao amin'ny Jesoa sika, dia iova ny fiainasika ary ho feno hafaliana isika sy amirapiratra tahaka azy. Izany no misteriny Paka zay omanisika amin'ny alalan'izao karem'izao, Paka fandalovana miala amin'ny fiainana sy zarizary, ka miakatra ambony dia ambony, dia ahita ny fiovanany zay fiainana zay, miala amin'ny korontana virus isika, ka miditra amin'ny fiainam-baovao zay natao hoe Paka, ka mahatonga asika anao départ vaovao, fiaingana vaovao, mitaky fiovam-penitra mahery vaika eo amin'ny fitondrantenasika izay, ary zay ny tiany i Jesoa ho sapan'ireo mpianatra. Fantatra sika fa mbola feno fisalasalana izy ireo, ka azagaga koa sika raha misy an'izany eo amin'ny fiainasika, satria tsy mora ny miala amin'ny lozika mahazatra atolotra izao tontolo izao, ka miditra amin'ny lozika an'Andriamanitra. Izany no ambarany fiovantareny Jesoa tandindony Paka zay atolotra ny Eglizy amintsika amin'izao alahady faharoany karemy zao, niditra tao amin'ny lozika an'Andriamanitra tanteraka ireo mpianatra telo lahy ao amin'ny evanjely, ka niova tanteraka koa ny fomba fizeriny any Jesoa raha tao amin'ny teny-pinoana mahazatra, dia tahaka izao raha miara-maty amin'ny Kristy amin'ny fahotana isika, zany hoe lozika an'izao tontolo izao maty potika, ilay fifandraisana potika dia miara-mitsangana amin'ny Kristy isika ho ao amin'ny voninany, zany hoe miditra amin'ny lozika an'Andriamanitra. Nasehon'i Jesoa ny mpianany izany lozika sarobidy izany voninany zany, satria olombelona tokoa isika, mety ho reraka amin'ny fiainantsika andavanandro araka voalazasika teo, ary mety ho kazo ihany koa amin'ny fiainam-pinoasika amin'ny ady sy dia atresika, ka raha sy ao
ny fanantenana dia very fanaim-bola velona isika ka tiany Jesoa ireo mpianatra telo lahy igoga ilay fanantenana rano velona araky ny voalazany ny papa ary tsy izy ireo ihany amin'izao fankalazasika ny lahady faharoa amin'ny karemy zao tiany ny tenin'Andriamanitra isika igoga ilay fanantenana rano velona mba sy ho very fanaim-bola velona mba sy ho kivy. Fantatra ny Jesoa ny toetra asika, fantatra Jesoa ny toetra n'ireo mpianatra ka nentiny nitokana niaraka taminy ireo mpianatra ka niara nivavaka izy ireo ary dia aokary fa ho fototra n'izay fanantenana rano velona zay, fototra lehibe amin'ny fiainana mahazanak'Andriamanitra izay fivavahana izay ary zay no tiany fampianarana voalohany ho sapatsika raha tiasika iroso amin'izay fiovam-penitra mahery vaika ka ahatonga an'izay fiainana mamirapiratra izay isika ao anatin'ny fivavahana ny tsy maintsy anivozasika n'ilay fanantenana rano velona ka inona moa dikan'izay fivavahana izay mitoetra miaraka aminy isika ka raha niarany vavaka izy ireo dia niova tare teo anoloany ireo mpianatra Jesoa na mirapiratra araky ny voalazan'ny evanjely sy misy mpanasa lamba mahadio lamba toy izany niova tanteraka ny endriny raha miaraka amin'ny Jesoa sy mitoetra miaraka amin'ny Jesoa isika dia iova mirapiratra takazo koa ny fiainantsika manontolo izay sapasika fa sy zarizary ankehitriny vokatry ny tia korontana virus ty ka zay indrindra ary ry kristianina havana ao kararotsika izao karemy izao anaovasika vavaka tokoa io ny vokatra tisika ho tratrarina raha mikolokolo an'izay vavaka izay isika raha mikolokolo ny fifandraisasika ilay fihavanana fototra telo ka ny fifandraisana amin'ny zavaboary ny fifandraisana samy olombelona ary ny fifandraisana amin'Andriamanitra ka raha efa miova tanteraka io vokatry n'izay fiombonasika amin'ny Jesoa izay dia mirondra tanteraka ilay fihavanana io ilay fanekem-pihavanana vaovao entin'izao paka izao ka anova ny fiainasika ka anaovasika depart vaovao. Ny tenin'Andriamanitra tamin'ny fotoana niovan'i Jesoa tare io no mba asika sy maintsy aleasika ary tanterasika raha tiasika ny hiova marina raha tiasika ho tena pakara izao paka 120 izao dia anaraka ilay tenin'Andriamanitra isika io ny fampianarana faharoa manaraka ny vavaka dia tsy inona izany fa ilay tenin'Andriamanitra ao amin'ny evanjely hoe ity ny zanako malalako indrindra eno izy ny fahazotoasika ny fiainonsika an Jesoa no ahafahasika miombona aminy ka raha miombona aminy sika dia iova ireo fifandraisana telo efa potika ka zary fanekem-pihavanana vaovao ka amirapiratra ny fiainasika ao kary anararohatra izao fiomanana ny paka izao sika amin'izao vanim-potoana ny karemy izao andray ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely efa natomboka sika izay tamin'ny fiomanana ny Noely ka io indrindra no ahafahasika andray ny sakramenta fandrindra ny sakramenta ny fampihavanana anova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary anova ny fifandraisasika samysika ary anova ny fifandraisasika amin'ny Andriamanitra iain'ny fampianarana arysika iain'ny tenin'Andriamanitra isika ka iova tanteraka ny fiainasika na dia eo aza ny ady sy maintsy atrehana fandrindra ady amin'ity korontana ateraky ny korontana virus ty na dia eo aza ny dia mety mandreraka sy mideza ary mavesatra dia sy lavitra sika Kristy araky ny hera ataosika miara-dalana amintsika mandrakariva ny tompo ka ararotsika izao vanim-potoana ny karemy izao anaovasika
fiezaka manokana amin'ny fandraisana ny tenin'Andriamanitra eo anivon'ny fianakaviana eglizy kely ary sarovy mandrakariva rehefa isika miteny hoe fianakaviana sy ilay ankohonana ao an-trano fotsiny fa zay fiombonana misy asika izay mampitambatra asika izay ary hatramin'ny firenena ho isika ary zay no ambaran'ny salamo sambatra ny firenena manana n'Andriamanitra ho fanilo ka izay indrindra no nataon'Andriamanitra tamin'ny Abrahama raha nanatanteraka ny nangatan'Andriamanitra tamin'izy mafy ny sedra tamin'ny Abrahama satria nasain'Andriamanitra hanao ny sorona ny zanan'izy kanefa noho izay fanantenana rano velona izay noho ny finoana izay ary noho ny fitiavana dia vonina izy nahafoy an'ilay menaky ny ainy ary zay no sapan'Andriamanitra ka nanova ny fiainany koa ka nanjary taranaka maro ny taranaky Abrahama raha mihaino ny sitrak'Andriamanitra isika ary indrindra mihaino ny tenin'Andriamanitra amin'izao karim'izao ary indrindra avy mamaky ny tenin'Andriamanitra ka manatanteraka ny sitrapon'Andriamanitra dia omen'Andriamanitra sodrano sika ary izay indrindra ny ataosika matetika hoe raha manao ny asan'Andriamanitra isika dia Andriamanitra anao ny asa sika. Io ny voalazan'ny Masindahy-Paoly ao amin'ny am'vaky teny faharoa ao amin'ny taratasiny ao amin'ny Romanina izay nilazaisika teo nino Abrahama fa nanantenana dia sy nisy tokony antenaina azy ka tonga ray ny firenena maro araka ny voalaza taminy hoe ho tahaka izany ny taranakao. Ny vaky teny faharoa tokoa taratasin'ny Masindahy-Paoly dia manamafy amintsika raha Andriamanitra aza mahafoy ny zanany ao antsika ahonariny sy afoizasika ny zavatra rehetra raha miaraka sy mitoetra amintsika ka izay indrindra aoka afoizisika ny rasy ary dia hifikitra amin'ny tsara isika ary ny tsara dia Jesosy ka amin'izay iova mirapiratra tokoa ny fiainantsika. Ry Jesosy Tompo aoka mba hay anararoatra izao vanim-potoanany karem'izao tokoa izahay fa satria na dia eo aza reo sedra maro mety manahirana anay entiny ty arety mandoza ity korontana ho entiny ty korontana virus ity ka atoky anao izahay ka ametraka ny fiainanay ao aminao mandrakariva ka nao hitoetra ao aminay ary izahay hitoetra ao aminao. Raha mitoetra ao aminay tokoa ianao dia ny fiainany ny finoanay sy ny fanantenanay ary ny fitiavanay niova tanteraka ka amin'izay amirapiratra tahaka ny fiovantarenao tany an-tendrombohitra ny fiainanay efa mizotra makany amin'ny paka ary izahay paka fandalovana elana amin'ny fiainana sy ny toetra rasy ka mampiditra anay amin'ny fiainam-baovao entinao ny sangako velona ka aoka izahay sy avoza na eo aza ny zava-manahirana na eo aza ny sedra maro isan-karazany na eo aza ny fizaliana fa matoky fa nandresy ianao nanoloranao modely izahay ary isoranao izany ka sy izy ireo fa ireo olo-masina sy olo-sambatra malagasy engany izay koa na dia eo ny fanenjena esy aroa na dia misy aza ny zavatra mampavozo anay amin'ny fiainana atoky sy haino anao izahay ary indrindra ho tahaka an'ireo apôstôly miaraka taminao ka amin'izay rehefa mivavaka miaraka aminao izahay ary mihaino ny tenin'Andriamanitra dia hiova tokoa ny fiainanay ampiakaro ny fiainanay mba sy rehefa amin'ny tany fa hiezaka hiaraka aminao amin'izao fiomanana mipaka izao. Ry masin'ny Maria sy masinay Josepha mivavao anay ahay eny ny sitrak'Andriamanitra izahay dia hiova tokoa ny fiainanay ka zary eo ave missionnaire tabernakla velona izahay ary olo-pinoana olo-panantenana ary olony ny fitiavana aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina. Amen.
sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatrany isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Fania.